ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. dia misaotra an'Andriamanitra isika riavana raha tafahona hitondray amin'ity fandarana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Ny mino mandresy ao amin'Andriamanitra izany no hevi-dehibe izay nomenantsika mba hanorona sy handravona ny votoatin-kevitra avy amin'ireo zana-doha-hevitra izay voasantsika eto isan'andro. Voalazantsika fa matoa ny mino mandresy ao amin'Andriamanitra dia satria Andriamanitra no momba azy ka mampahery sy mampandresy azy. Fa izay tafaray amin'Andriamanitra amin'ny finoana dia ataony miombona antoka aminy, dia ny miray amin'ny adiny finoana anefa koa miombona amin'ny voninahitry ny fandresen'Andriamanitra noho ny finoana izay fandresena tsy mba voafetra. Ary eto amin'ity andro alarobia 8 Novambra ity dia ny fandresena izay fetra tsy hain'ny olona iotoverana ny oarana dia ny fandresena ny fahafatesana. Hain'Andriamanitra ioarana zany satria izy no mametra azy, izy no manapaka ny aminy. Dia araka ny voasoratra hoe fa tsy maintsy manjaka izy, mandra-panao ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Salamo 1:1. Ny fahafatesana no fahavalo farany horesena. Korinthiana 1:5 fantaritsika amin'ny 5:20 sy 9 zany. Ary dia noho izany no namaritana ny loha-hevitra anio manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ny mino mandresy ny fahafatesana ao amin'Andriamanitra. Ny mino mandresy ny fahafatesana ao amin'Andriamanitra satria miray antoka amin'i Jesosy izy. Jesosy Kristy izay efa naharesy ny fahafatesana. Dia araka ny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levona. Korinthiana 1:5 tapany 2. Ny mino miray antoka amin'i Jesosy, ahoana ny amin'izany? Misy fototra iorenany, dia ny firaisana amin'i Jesosy. Fantatsika loatra ny mahazava-dehibe sady fototra ny firaisana mino amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Fa hoy izy, tahaka ny sampany tsy mahay mamoha azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoha be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Jerona 5:4 sy 5. Rehefa zany, dia hoy ny apôstôly Paoly, mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Korinthiana 1:1 zany. Ary satria zava-masina indrindra ny firaisana amin'Andriamanitra dia nampitandrina ireo minto Korito, Paoly apôstôly manao hoe ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika tsy firaisana amin'ny ran'ny Kristy va izany? Ny mofo izay vakitsika tsy firaisana amin'ny tenin'ny Kristy va izany? Korinthiana 1:10. Raha lazaina mivantana izany dia ny hoe hajao izay masina. Hoy koa Jona apôstôly, raha manantitra ny hevitr'Andriamanitra izay hitanay sy efa renay no ambaranay aminareo mba ahazonareo firaisana aminay koa, ary ny firaisanay dia amin'ny iray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany.
jaona voalohany toko voalohany andiny fahatelo zany izany no tampony sady antoka lehibe indrindra ny amin'ny famonjena antsika riavana sy ny fandovantsika ny fanjaka ny lanitra amin'ny mahazanaka Andriamanitra atsika dia isika izay mino ny anarany. Fa noho ny firaisana amin'ny tompo dia ho Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no hataony koa. Jaona toko 7:12 ary dia izany asa izany no nambarany tamin'ireo mpianatra Jaona mpanao batisa mba ilazany aminy hoe mahiratra ny jamba ary afaka ny mandringa, diovina ny boka ary malady ny marenina, atsangana ny maty ary ny malahelo dia hitoriana ny filazany tsara. Mateo 2:15. Zany dia asa famelomana amin'ny fandraisana ny fahafatesana izay miseho amin'ny endrika samihafa. Jesosy nomena fahefana mba handresy ny fahafatesana. Avy ay izany fahefana zany ary ino moa ny tena asan'ity fahefana nomena azy ity? Ny fiavian'ny fahefany izany dia vokatry ny firaisany antoka amin'Andriamanitra ray. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray, fa na inona nataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany, ary asa lehibe noho ireny no hasehony azy mba ho gaga ianareo. Jaona 5:17-20. Zany dia midika hoe mba ho resy lahatra ianareo ny Andriamanitra any Jesosy Kristy toa ny ray izay ao aminy. Inona moasany amin'izany firaisana antoka amin'ny ray sy ny zanaka izany no nanome zany ray any Jesosy ny fahefana mitsara. Dia araka mivoasoratra hoe fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka mba hanajany olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajany ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray zay naniraka azy. Jaona 5:12-13. Fa nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Jaona 5:17. Dia zanaky Davida izay mpanjaka teo amin'ny Israely, tompon'ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fitsarana izany. Ary dia noho izany firaisana antoka amin'Andriamanitra ray sy ny zanaka izany no ananan'i Jesosy fahefana ny amin'ny fiainana sy ny fahafatesana araka ny fanambarana nataony manao hoe fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no ameloman'ny zanaka izay tiany. Jaona 5:11. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izy zay mandreny teny tiokamino izay naniraka azy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloina, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa avy ny andro na ny ora ary tonga ankehitriny izay niandrenesany maty ny feony zanak'Andriamanitra ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy. Jaona 5:14-20. Koa dia mazava indrindra ny fanambaran'i Jesosy manao hoe izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Jaona 7:1-30. Manana satria izy izay tompon'ny fiainana no manome izany. Feno tokoa ny fahefana izay nomeny ray an' Jesosy ary ny antony dia mba hankalazana ny ray eo aminy ary mba hanekena fa izy sy ny ray dia iray ihany araka ny Jaona 10:7. Dia araka ny teny Jesosy ihany manao hoe ary na inona no hangatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Jaona 4:17. Araka izany dia tsy voafetra ary tsy hiferana ny fandraisen'ny mino ary fandraiseny hatramin'ny fahafatesana. Izany dia noho ny asan'ny finoana izay nomen'Andriamanitra azy dia izy tompo izay miasa
amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra izay omban'ny fanahy masin'andriamanitra fanahy mahery ary miasa ho aminy sy miasa amin'ny alalany. Tanteraka rahabaky teny izany zava-mahagaga izay tsy takatry ny sainy zany. Raha hoy Paoly minanao hoe mahay ny zavatra rehetra ho izy ao amin'ilay mampahery ahy. Filipiana 4:17. Fa ho indrindra ny apôstôly Jaona koa fa zay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao dia zao zavatra ary nanoariana rehetra izao ka ao anatin'izany ny fahafatesana. Ary ny fandresena zay hita maharesy zao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy zao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra na Andriamanitra zanaka. Jaona 1:5-7. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Inona ny fahefany sy ny asany zay mandresy ny fahafatesana. Fa hoy izy raha niseho tamin'ireo mpianany taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty. Efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Mateo 7:20. Inona no miasan'ny fahefana mikasika ny fahafatesana? Voalohany, mandresy ny fahafatesana sy manafaka mitahotra ny fahafatesana ny fahefan'i Kristy. Ka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo koa satria manana nofo hamandrany zaza. Dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fantevozana no nitahotra ny fahafatesana. Hebreo 2:4-5. Faharoa, ny fahefan'i Jesosy Kristy no mandresy sy mandevona ny asa maty ao amin'ny olona araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa raha ny ranonosolahy sy ny ranombola ary ny lavenim-batotr'ombivavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo mainka fa ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Hebreo 7:17-4. Ary fahatelo, ny fahefan'i Jesosy Kristy izay menindray azy no mandresy sy miazona ho eo am-pelantanany ny fahefanany amin'ny fiainana sy ny fahafatesana dia ny amin'ny famonjena ny olona indrindra izany. Fa izy no mahavonjy sy mahavery ho Jakoba apôstôly ao amin'ny epistily soatan'i Jakoba 4:12. Fa hoy Jesosy, fa avy ny andro na ny ora izay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony dia hivoaka izy izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Jaona 7:7-7. Inona ny vaky teny amin'ny perikôpa? Ny vaky teny voalohany, ny liko 7:1-7. Tantara ny nananganan'i Jesosy tamin'ny maty, ilay zazalahy zanaky ny vehivavy mpitondra tena dia tamin'ny alalan'ny teniny ihany araka ny voasoratra hoe ary hoy Jesosy, ry zatovo hoy izaho aminao miarena. Dia niarina ny maty sady ny teny ary dia natolony tamin'ny reniny. Amin'ny 4:12-5 amin'ny liko 7. Ny vaky teny faharoa, Korintianina 1:5-10, ny 15-17. Fa nehoan'Andriamanitra ny herin'ny mahagaga zany, fa ny fahafatesana no resena ka levona. Araka ny voalaza ary amin'ny Isaia 5:20. Dia izy voately ny heri ny fiainana, ka ny mino zay fa maty dia hitsangana indray, ary mino zay mbola velona dia hovana mba hitafy ny tsy fahalovana dia ny tsy fahafatesana mandrakizay. Ary dia ho levonina miaraka amin'izany ny herin'ny ota zay fanondrona ny fahafatesana. Dia ho fehitsika ry havana izao teny mahagaga izao
dia ny fanomezan'andriamanitra ny fahefany rehetra an' jesosy kristy tompo ka zay manana ny tompo dia ataony mizara izany fahefana mandresy hatramin'ny fahafatesana izany. Hoy Jesosy, izaho no fananganany maty sy fiainana, izay mino azy na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino azy dia tsy ho faty mandrak'izay. Janona toko 2:7 mino zany va ianao ry havako, hoy ny tompo aminao, minoa dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, dia ho azy ireriany ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, mpanangana amin'ny maty zay rehetra mino azy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.